Iny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta indray no iara-panay avy ao amin'ny fikambanana revue biblika antsika mianakavy miara tafafo ao anatin'ity fandarana ara-baiboly ity indray. Misaotra antsika mianakavy ny amin'ny tsy fahafoizana, ny fiarahana ary ny telefônina sy ny SMS ary ny message samihafa voarahanay dia manapirofo fa maro dia maro nareo nefa manaraka tsy tapaka tena efa zatra ny fiarahantsika eto amin'izao fahitalavitra izao isaky ny ora tahaka izao dia mankasitraka dia mankasitraka tokoa izahay. Tsy ahivoko fotsiny eto am-panomboana ny fotoana ny afatra mba nomeko tany amin'ny fandarana tany aloha hoe rehefa mba mandefa message nareo indrindra ho anareo izay mangatabavaka dia aza adino manoratra ao anatin'ny message ny anarana fanonona na fiantsonanao ao anatin'izay fitondranam-bavaka dia na asironao ilay fiantsonanao dia tsy mampaninona ao anatin'ny tontolo ara-panahy zany fa aleo mba asiana anarana fiantsonana fanonana fotsiny reny messagenao reny mba hamora sy ampisy fiatraikany eo amin'ny tontolo ara-panahy kokoa ny vavaka aterinay anao eo anatrehan'Andriamanitra. Ho anareo izay mandefa message na mandefa mail ka mbola tsy voavaly amin'ny vanim-potoana sahaza dia averika any hoe voaray reny fa amin'ny fotoana sahaza azy noho ny famaroany ny message samihafa dia mety tsy voavaly amina fotoana tianao ianao fa dia rehefa tonga ny fotoana ahafahanay mamaly dia ho valinay reny mankasitraka dia mankasitraka antsika mianakavy. Zava-baovao dia zava-baovao ho an'ny sofinao no nentintsika teo tamin'ny fandarana teo aloha. Fitiniko tsara zany ny fandarana teo aloha satria vaovao vaovao ny fandarana vaovao ny fahalalana raha baiboly hoentinao amin'ny tokantranonao misy foto-kevitra efa niainana tao anatina tontolo kristiana na nazareniana na misy rima zay lazantsika azy mety daholo nandritry ny taonjato maro dia manaiky tsara mihitsy antsika hoe tsy ho voafafa na voala na voazava ny fandarana irahantsika mandritry ny 30 minitra izany zavatra izany ka azavaiko tsara zany le izy mba hipetraka tsara ao anatintsika dia mandray ny fanamariana sy ny message ao anatin'izay mety tsy mazava ao anatin'ny fandarantsika tahaka izao. Tamin'ny andron'ny Jesosy avy Nazareta tety ambonin'ny tany tamin'ny andron'ny nofony dia nisy toeram-piangonan'ny jiosy anankiroa tety samy tsy nametraka fanamariana momba ny toeram-piangonan'ny jiosy io Jesosy avy Nazareta tamin'ny andron'ny nofony fa nanaiky izy amina vanim-potoana sasany dia mampianatra eo ankianjan'ny tempoly na makany amin'ny tempoly. Sy niritsika tsara tamin'ny fandarana teo aloha teo fa ny mpanapaka na ny tompo-pahefana araka ny fandaminan'le naharylanitra sy ny tany ny fandaminana atao amin'ny tempoly io dia misy lehibe ao. Ny lehibe any tamin'ny andron'i Jesosy araky ny nofo dia mpisorona be ny anarany Kaiafa. Dia nisy mpisorona tao, nisy levita tao, nisy mpakahazo, mpakarano, be dia be zany ny olona mpanapaka sy tompona andraikitra tao amin'ny tempoly ny anaran'izay. Izay tempoly zay no atsoina hoe tranon'Andriamanitra, atsoina hoe tempoly masina. Ny zavatra rehetrarehetra momba n'io tempoly io ny tenenin'ny Torah na ny lalàna fa masina. Ny zavatra rehetrarehetra momba n'io tempoly io no tenenin'ny lalàna na ny Torah hoe masina. Apetrakintsika tsara zany fa fitafiana hoentina ao amin'ny tempoly misy fitafiana masina. Ny rano hoentina ao amin'ny tempoly misy rano masina. Tsy maira kosa aloha zay hoe andeha ho any amin'ny rano masina ianao tsy rano masina le maira zany io tenenio fa rano hamasinina. Ny fanaka rehetra tao anatin'ny tempoly io natsoina hoe fanaka masina. Ny olona miditra ao anatin'ny tempoly io tsy maintsy hamasinina. Dia misy fombafomba fanamasinana ny olona miditra ao anatin'io tempoly io.
satria tempolo masina io a tranon'Andriamanitra io a tranon'ny Adona io a tranon'ny Elohima io. Dia nakany Jesosy zany a isaky ny fotoana tsy sabata. Am'izao moa hoe misy kristianina hoe mivavaka alahady a de tiako tsindrina fotsiny zany hoe raha alahady indray zany no mivavaka de tsy alahady ny fandanany any amin'ny tempolo, tsy sabata ny fandanany any amin'ny tempolo, tsy aditsika tsara zay. Fa akoatran'ireo andro lahady na reo andro sabata reo a dia fandehanana ny tempolo isanandro isanandro de afaka makany amin'ny tempolo ianao mivavaka, manatitra fanatitra, miforo. Ny mpisorona ihany manao fisoronana amin'ny andro sabata no afaka makany amin'ny tempoly, fa tsy ny mpisorona rehetra akory, fa zay mpisorona tratran'ny anjara voatendra. De reny zany tsindritsika tsara tamin'ny fandarana teo aloha teo hoe reny no manana le antsony hoe fitafiana masina e, diloilo masina e, tsy haiko hoe endriky le zavatra hoe amasinina rehetra any amin'ny tempoly iny no miteny raconte ozy izy tsika zany. De tamin'ny andron'i Jesosy araka nofo teo io tempoly io, tsindritsika tsara zay. Fa tetsy andaniny zay kosa dia isaky ny tonga ny andro sabata, isaky ny tonga ny andro sabata satria fantatsika tsara fa tsisy fivavahana takin'ny fahasoavana na takin'ny lalàna zany hoe andeha hivavaka alahady, tsika moa mbola tsy manazava zany fa maneho fotsiny zany mba tsy hakararo ny sofintsika le izy a hoe manazavazavatra ara-baiboly tsika ka tsisy fivavahana takin'ny lalàna sy fahasoavana hoe alahady. De le mot biblika fotsiny zany aloha iteneniko io fa mbola tsy manazavany hoe sabotsy sy alahady zany akory tsika. Dia rehefa tonga indray zany ny andro sabotsy na ny andro sabata de makaiza ny olona makany amin'ny sinagoga. Io sinagoga io nakana ny teny grika, le hoe synagogen avy amin'ny teny hébreu zany, nakana ny teny grika hoe eklezia, nandikana ny teny azo eo ampialatanatsika hoe fiangonana na eglizy ozy ny fiantsoniny rahalahy katolika zany hoe makany amin'ny l'église ao a, avy am'le teny grika hoe eklezia. De isaky ny sabata zany a no makany amin'io fiangonana io. Misy lehibe ndray io fiangonana io, io eglizy io, eklezia io, i synagogen io, i sinagoga io, misy lehibe, misy mpanapaka. De tsindritsika tsara zany fa mpanapaka ndray any de izy. Raha namaky ny marika toko 5 tsika de ny mpanapaka tany a, iza le mpanapaka raha tadidinareo a. Ny fiantsoniny dika teny malagasy azy de hoe mpanapaka ny sinagoga, chef de la synagogue. Mpanapaka ny sinagoga. Zay no lehibe tany amin'ny sinagoga, lehibe tany amin'ny eglizy, lehibe tany amin'ny fiangonana zany. Satria io rafitra tao anatin'ny sinagoga io, izay tsindriko tsara fa araky ny Torah, araky ny Torah de tsy misy fandidina ny zanak'Israely na ny judaisme mihitsy hoe manorena na mamorona fiangonana nareo na sinagoga. Fa sain'ny rabo tamin'izany vanim-potoana zany fotsiny rehefa latsa tany amin'ny fahababony reo jiosy reo a namorona ny sinagoga. Azonareo tsara zay a, tsy fandaminana avy any ambony zany hoe andao amorona sinagoga na andao amorona fiangonana, tsisy an'izany eo amin'ny Torah, tsisy an'izany eo amin'ny mpaminany, ao amin'ny Evim. Izy ty mantsy zao rehefa tenenina amin'ny teny hébreu de ohatrany lasa marina ny zavatra tenenina. Tsisy an'izany zany any amin'ny Torah na any amin'ny Evim, tsisy an'izany hoe mamoronona reo sinagoga de andanana isa-jabata na andanana isaky ny lahady, tsisy an'izany. Fa rehefa babo zany reo jiosy reo de reo no namorona sinagoga afahany zareo mivorivory isaky ny tonga ny amin'ny sabata. De narahany Messia moa zany zay tamin'ny androny tetya de tsy ota zany l'izy mato nanaiky ny Messia. Mazava ho azy ny mpanapaka ao anatin'ny sinagoga io a tsy mpisorona, tsy levita, tsy mpisorona be, olon-tsotra ny mpanapaka ao anatin'ny sinagoga io. Zay ny antsona anazy hoe mpanapaky ny sinagoga. Ny dikan'izay zany ianao rehefa makany amin'ny sinagoga na makany amin'ny eglizy na makany amin'ny eklezia na makany amin'ny synagogena na makany am-piangonana, tsy misy fitafiana spesiala hoe akanjo masiny ty, tsisy an'izany. Averiko tsara, averiko tsara fa tsy fiteny ara-baiboly zany re olona ny hoe voatendry dekônina ianao ohatra de hoe akanjo masina. Raisina mpandray fanasan'ny tompo ianao de hoe akanjo masina. Manao mofo mpandraisana ianao de hoe mofo masina. Makeny ambony ino re izy ty hoe altara na pilipitra ianao ho any amin'ny sinagoga na any amin'ny eklezia na any amin'ny eglizy na any am-piangonana io teneniko io de hoe pilipitra masina.
masosotra moary vatapaty any de mbola lasa vatapaty masina. Tsy fiteny zany ao anatin'ny tontolona sinagogue enina na ao amin'ny tontolona eklezia na ao amin'ny tontolona fiangonana ny hoe masina le zavatra tao ao anatin'ny fiangonana, fa aiza ho zay amin'ny teny hoe masina le ao amin'ny tempoly. Ka raha fivavahana naoriny Mesia zany na hoe fivavahana ilay naoriny Jesosy avy any Nazareta zany io, raha antsika io hoe manorina an'ilay foto-kevitra ara-baiboly de tsindriko tsara fa tsy maintsy makany amin'ny tempoly ianao amin'ny andro andavanandro. Azavaintsika hoe ahoana le endrika andanina any amin'ny tempoly amin'izao vanim-potoana fahasoavana zao, fa isa-tsabata kosa de tsy maintsy makany amin'ny sinagogue ianao na makany amin'ny eglizy. Raha vao ohatra zany hoe isa-tsabata ianao makany amin'ny tempoly, de zany teny amintsika hoe tsy fivavahana marina reo olona zany tsy izany ny fivavahana nataon'ny Mesia tety. De raha vao ampifamadiana ohatr'izay koa le izy hoe isan'andro isan'andro ianao makany amin'ny sinagogue koa, de za koa miteny hoe tsy izany zany ny fivavahana marina, tsy izany ny prinsipa na ny renana ny fivavahana tety ambany masoandro. Ka ny mahatonga ny olona voafitaka zany ozy isitsika hoe lasa mandray ampahafolo-karena ohatra ny pasteur na ny apôstôly na ny inona koa zany fetsy mpaminany na ny evangelista, de satria apetraky ny olona eo amin'ny toeran'ny olona mpanapaka ny tempoly izy nefa ao amin'ny sinagogue izy ny manapaka. De averiko fa zava-doza zany fa ny zava-masina rehetra ao amin'ny soratra masina na inona na inona, zava-masina rehetra na fitafiana na diloilo na ampahafolo-karena na fanatitra na rano, tout ce qui est zava-masina de tsy maintsy manaraka ny fitsipika ara-pivavahana. Ka ao anatin'ny soratra masina de tsindriko tsara, ao anatin'ny soratra masina de tsindriko tsara hoe tsy misy fandaminana ara-boajanahary, ordre divine le tiako tenenina, tsy misy fandaminana ara-boajanahary miteny hoe ny mpisorona de solon'ny apôstôly zao, ny mpisorona de solon'le mpampianatra zao na ny evangelista na ny dekona na ny tsy haiko avy zany zay fiantsoantsika an'ireny leader spirituel ao anatin'ny eglizy reny. Tsisy an'izany rafitra zany avy amin'le naharylanitra sy ny tany, ka averiko fa fivavahana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe le fandaminana tao amin'ny tempoly no hoentinao de mamorona sinagogue ianao na mamorona fiangonana ianao dia le fandaminana tao amin'ny tempoly nataonao anatin'ny sinagogue tena zava-doza zany, zava-doza zany. Ary niatsindriko tsara fa na misy olona ary amin'izao vanim-potoana zao indrindrandrindra rehetra hoe milaza ny tenany jiosy kanjo tsy izy mitondra ny fivavahana judaisme na hebraika na israelita eto Madagasikara eo, ary io tsy eto Madagasikara ihany aloha misy an'io fa io misy an'io daholo ny tany rehetra amin'izao vanim-potoana zao, satria miaina amin'ny andro farany tsika de be dia be ny olona tsy mahatra ny fandaminan'le naharin'ny lanitra sy ny tany dia manery ny tenany hanorona an'ilay tempoly tsy natao tanana na hoe hamorona ndray ny firenena israelita na ny jiosy ny atsika tsara zany amin'ny fotoanandro ara-baiboly. Fa ny mahasamihafa atsika sy ny judaisme na ny mesirisme na ny israelita na ny hebraika rehefa mampianatra de zao, araka ny fampianaran'ny filazan'ny tsara ny jiosy rehefa mampianatra baiboly de ny azy tsy miainga amin'ny foto-kevitra ara-baiboly, fa araka ny tenen'ny apôstôly Paoly de izy miainga amin'ny angano sy ny tantara-pirazana. Zay zany ny azy. Ka na voasoratra ao anatin'le baiboly azy kanefa manohatra an'le angano izay lazainy zareo moa hoe Torah oral, lazainy zareo hoe Talmud babylonianne, Talmud Jerusalem zay lazainy zareo hoe nisoratan'ny Romanina ny baiboly foto-kevitra grika de alony mino ny angano. De zay zany mahasamihafa ny foto-kevitra io. Ka zava-doza zany ho atsika hoe miaino hoe ny fampianarana hoe hebraika na judaisme reny ohatra zany na israelita na tsy haiko zay itsona anazy eo, de hoe andao tsika amorona tempoly tranon'ny Adonay zany Adonay Elohim, andao amorona ny tranon'ny Adonay Elohim de ietsa tendrombohitra tsy fantatra, tendrombohitra karatra, tendrombohitra Ambojanahary, andao de enona ny renana an'le tempoly de atao hoe sinagogue ny anaran'io. De zava-doza zany no hoe forona le sinagogue rehefa avy eo na miforona le eglizy de misy efitrano amin'izao vanim-potoana zao tsy azo ny olona idirana satria hoe fitoerana masina indrindra io. De misy fiangonana ny teneniko eglizy ny teneniko sinagogue ny teneniko hoe manala-kapa na manala-kiraro rehefa miditra satria hoe masina hono io sinagogue io, masina hono io eglizy io, masina hono io toerana io. Za re olona mifona tena baiboly ny atsika no arahana
ary be dia be moa judaisme hoe tsy miny apôstôly Paoly. Dia andao nge vakina ny tenin'ny Mesia hoe aiza amin'ny tenin'ny Mesia re olona no miteny hoe ity tempolo ity masina dia sinagoga anareo koa masina dia lasa misy tany masina ny Madagasikara, lasa misy tany masina ny Afrika, misy lasa tany masina ny Burundi. Aiza ao anatin'ny tenin'ny Mesia no misy an'izany. Ka za zany miantso atsika aminaran'i Jesosy ka tompoko réveil biblika tompoko le fandarana. Foto-kely tsara baiboly no entineto ka raha tianareo miala amin'ny karazana famitahana rehetra dia mba harao zao fandarana zao dia mba zarao amin'ny olona zarao amin'ny olona le fandarana zany hoe zao kosa ny lazain'ny baiboly, zao kosa ny lazain'ny baiboly mba atonga atsika mianakavy hiala ao anatin'ilay hoe isika indray se mba mitady an'ilay fiainana mandrakizay no ataon'ny olona kamo miasa fitadiavana vola aman-karena satria hoe izy no mipetraka eo amin'ny toeran'ilay mpisorona, izy mipetraka eo amin'ilay toeran'ilay mpisorona be, izy no mipetraka eo amin'ny toeran'ilay levita dia hoe raisy ny ampafolo-karenanao hoe le izy va tsy raha misy fitahiana ho anao le izy nge dia an'Andriamanitry ny Israely ny voninahitra fa le izy ianao vao maika voahosina lay mpamitaka anao koa voahosina fa mahasamihafa anareo izy me manan-karena ianao mefadiranova ary ny zava-doza tsy mijanona eo aminao le ozony fa makany amin'ny taranakao satria tsy fiteny aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana tompoko averiko ihany ny fitenenana hoe sinagogenina ny foronina makany amin'ny eglizy ianao dia hoe makao amin'ny fitoerana masina. Tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny sinagoga tsy misy an'izany hoe sinagogako misy fitoerana masina, sinagogako hoe misy fitoerana masina indrindra, sinagogako hoe manala kapa fa masina io, sinagogako hoe aiza ny akanjo masina satria hoe ny ambony pilipitra tsy fiteny izany aty amin'ny fahasoavana. Averiko ao anatin'ny baiboly misy moa miteny hoe akanjo masina fa aiza ianao manao an'ilay akanjo masina any amin'ny sinagoga ve any amin'ny tempoly ianao no manao an'ilay akanjo masina. Io andananao isa-tsabata na andananao isa-kalahady io averiko tsy tempoly io tompoko, tsy tempoly io, sinagogenina io, eklezia io, fiangonana io. Akanjo mendrika mila naovana ho any raha fanao zany raha zay ny tianao, akanjo mendrika, akanjo mihaja fa tsy akanjo masina zany ka hipetraka eo amin'ny toerana mpisorona ary manosorony mahafantatra fa zay olona rehetrarehetra mirebareba akanjo be volombava rehetra zao eto ambonin'ny tany amin'izao vanim-potoana zao dia kohenina hono izy dia atenenina amin'ny teny hébreu dia fanina ny olona rehetrarehetra hoe inona moa ny dikan'ity kohenina averiko fa ny dikan'ny kohenina ny teny gasy dia mpisorona. Dia jereva antsika ao anatin'ny fahasoavana hoe iza no mipetraka eo amin'ny toeran'io kohenina io amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana zao. Fa tsy hoe andeha anao irebarebana akanjotsika rehetrarehetra io dia andeha hianatra teny hébreu kely etra amin'ny fiangonana orthodoxe etsy dia aveo lasa hoe kohenina daholo zay mianatra teny hébreu kely etra amin'ny fiangonana orthodoxe etsy. Aloha miala amina karazana fitaka sika rehefa misafidy hivavaka amin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany. Andao nge vetivety asehoako anareo le hoe tsy nisy olona nakany amin'ny tempoly isa-tsabaty zany hoa ao amin'ny fampona ny fahasoavana fa inona natao any amin'ny sinagoga ary inona no andananao isa-tsabaty na isa-kalahady zany anareo mivavakalahady aloha fa mbola tsy zay le aloha hevitra eto fa latsika tsara zany le saina mametraka zava-masina ao anatin'ny sinagoga zay tsy fanao mihitsy araka ny fampianarana misy sy ny fampianarana apôstôlika sy ny témoignage biblika mipetraka eo ambany masontsika. Akaohatritsika efa netiko teto ny filazantsara ny Luka toko faefatra andininy enina amby folo raha izy fotsiny notinao enregistré zao fandarana zao dia avy reny mpito polo ampitombona fito dia teneniny zay raha misy diso ny tenenina eto toko faefatra andininy fahenina amby folo inona natao any Luka tsy de renatsika zany zay fa ka vavolombelona hafa fotsiny tsika. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo, asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo manazavazavatra anankiroa ako. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo dia vakinao renga ohatra tsy amin'ny andininy efatra amby folo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo dia andininy efatra amby folo. Mandray notinareo dia dinganko asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo andininy 27. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo andininy 27. Mandray notinareo asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo andininy 42 roa amby efapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo andininy 44 miresaka inona daholo zany resako zany miresaka sinagoga amin'ny andro sabata. Dia ray ihany vakiko fa nareo mandray noty fotoanatsika tsy ampy andeha vakiko ny andininy 27 fito amby roapolo. Araka fa
fa miezaka amin'ny teny mora satria zava-baovao le hoentiny de miezaka amin'ny teny miadana tsara mba arahanareo tsara an'le izy na de voafetrary ny fotoanantsika ao 13:27 zany vakiko fa nareo mandray notiny rehetrarehetra teo de mamaky atao ary hoy ny baiboly fa izay monina ny Jerosalema sy ny loholony satria tsy mba nahafantatra azy na ny feom-paminany izay vakina isa-tsabata de nahatanteraka izany taminana melohany azy ny feom-paminany de vakina isa-tsabata aiza ny vakina isa-tsabata de zay le amakinareo ny andininy 14 aiza ny feom-paminany ny vakina isa-tsabata izy asan'ny apôstôly 13:14 ao amin'ny sinagoga satria averiko fa araky ny fanaon'ny Mesia teny Mesia ho aza aloha satria ohatr'zany no mety tenenina am'izao satria zay olona miambo milaza ny tena no tompony ty tempolo ty mihitsy mantsina io ahititsika io tsy zany ny fanao tsy zany ny fanao raha tena mino ny Mesia anao araky ny fanaon'ny Mesia zany ao filazantsara ny Luka 5:16 de makany amin'ny sinagoga izy isa-tsabata habitude zany raha olona manana fanany avo indrindra ianao hoe sabata iny avy de mila makaizy ianao makany amin'ny sinagoga de inona natao rehefa tonga any amin'ny sinagoga ianao maninona manatitra fanatitra ve manao akanjo masina ve inona natao amin'ny sinagoga amin'ny andro sabata inona mazava ny lazain'ny baiboly ny Luka 5:16 nitsangana namaky teny Jesosy ka nampianatra atao amin'ny sinagoga eto ny baiboly isa-tsabata zany de fantatritsika fa inona natao ao anatin'ny fiangonana inona natao ao anatin'ny eglizy inona natao amin'ny eglezia inona natao am-piangonana rehefa tonga ny andro sabata mamaky ny feom-paminany mamaky baiboly ny atao ao de mianatra baiboly fantatrareo tsara tamin'ny Jesosy tonga tao amin'ny sinagoga tao amin'ny tanàna lehibe azy ao amin'ny filazantsara ny Luka 4 boky mpaminany izy novakiny tao izay ampaminany haikaika ny fanao anatin'ny sinagoga isa-tsabata de ny mamaky ny feom-paminany de mianatra baiboly zany natao ao rehefa tonga ny andro sabata fa tsisy olona makany amin'ny sinagoga zany rehefa tonga ny andro sabata de hoe aiza le akanjo masina fa hanao fisoroana antsika ore olona aiza manao fisoroana izy any amin'ny tempolo manao fisoroana fa tsy eo amin'ny sinagoga de iza manao fisoroana ny mpisorona manao fisoroana fa tsy mpanapaka ny sinagoga ka ny pasteur anao na ny mopera anao na ny koyenina anao zay milaza ny tena no koyenina na ny apôstôlinao rehefa tonga ny andro sabata maninona izy manapaka an'ilay sinagoga izy fa tsy manao fisoroana tsy mila akanjo masina ny manapaka ny sinagoga akanjo mendrika nanaovana de mamaky teny de mampianatra ny olona eo izy hoe zao zany ny vaky teny vakitsika androany de zany ny tokony misy ao anatin'ny eklezia rehefa tonga ny andro sabata fa tsy manao fisoroana an'izany ka hipetraka eo amin'ny toerana mpisorona ka hoe afaka maka ny ampahafolo-karena sanatrin'ny vava na tsy fantatra de lasa olo-masina ao anatin'ny eklezia anakiray ihany ny olo-masina ao anatin'ny eklezia de le mpitary-pivavana na le mpitary-piangonana fa nareo menakavy zay fidèle nampianao zany tsy fantatra hoe olona maninona amarana ko azy asan'ny apôstôly 5:12 de toizantsika mifandarana manaraka andray asan'ny apôstôly 5:12 fa volombelona roso telo foana ny atsika noho ny teny asan'ny apôstôly 15:21 toizantsika mifandarana eo aloha ao arina rehefa avy eo zao ny lazain'ny baiboly asan'ny apôstôly 15:21 fa hatramin'ny razana fahy de manana zay mitory azy ao amin'ny isa-tanàna i Mosesy fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isa-tsabata ny teniny ny tenin'ny Mosesy isaky ninona vakina ao an-tanàna isa-tsabata ny zay natao ao anatin'ny sinagoga isa-tsabata mamaky ny teniny mpaminany fa tsy manao fisoronana mianatra baiboly ny mpanapaka ny sinagoga mandamana io tsisy idira mpisorona sy mpisorona be io ary ny levita ianao zany mamatra ny tenanao hoe izy ianao manomboka androany ary fiangonana spitarika fiangonana tahaky ninona no manapaka anao am'izao vanim-potoana izao Andriamanitra ny fiadanana nokatra ny masom-panahinao araka ny tenen'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Efesosy mino fa hainareo tsara manavaka ny sinagoga sy ny tempoly toizatsika zay amin'ny fandarana manaraka
zay zany vavolombelona anankiroa aloha zany raisitsika teo anankitelo miaraka amin'ny Luka 4:16 hoe inona le atao ao anatin'ny sinagoga, inona iza ny lehibe ao, iza ny manapaka ao. De nalako tsara teo fa tsisy olona manao fisoroana anao amin'ny sinagoga, tsy azo atao zany, fa hotana mafaty ianao raha manao fisoroana anao am-piangonana, fa hotana mafaty. Le teneniny ankizikely reny mba ie ao de mino fa hiala am'izay fahotana mafaty zay tsika zay zany any mba hirariana jerevantsika rehefa aveo hoe ahoana le endrika atao amin'ny fandarana manaraka ao anatin'ny tempoly fantaro fa ianao ny olo-masina ihany koa, fa tsy mitarika na ny olobe ao anatin'ny fiangonanao ihany akory. Andriamanitra ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao manantena eo aminao amin'ny fandarana manaraka indray veloma tompoko.